misoratena tao voatango mahakasika ny délégation izay azo any Paris dia ao anatin'ny fametrahana an'izany délégation izany isika satria misy teboka anankitelo izay tsara fantatry ny tsika rehetra ihany koa ao anatin'ny fikarakarana ny vao miara-miombonana dia misy ny lahadinika izay lani ny rotonta misy ny rakikevitra izay lanitsika eo anivon'ny filan-kevitry ny ministra ary misy ny lisitry ny délégation izay tapahana ihany koa eo anivon'izany ary aloha toa dia tsorona zany aty ampiandohana hoe raha oharina amin'ny tantara-pirenena dia atao hoe voatavitsy mifandraka teny izay mihitsy ny amin'ilay fionana voalohany moa zany ataon'ny vomiera franco malagasy izy ty izay efa nisy ihany koa ny volana novambra taona 2024 dia tsy takona fenona ny fisin'ny tsy fitovikevitra sy ny hoe fandroitana momba ny fizakana ireo nosikely izay manodidina ny Madagasikara misy telo moa izy ireo efa fantatritsika efa tamin'ny andron'ny amiral no efa fantatra fa tamin'ny taona 777 dia efa fantatra fa navoakan'ny UNICEF hoe any Madagasikara ireo nosy ireo ho amin'ny ankehitriny gaga ny tena na dia za efa tena efa fotsy volo ty arany mahita hoe nisy olon-dehibe tao andrea tsy lavergaeta efatra Andrianarivo hoe anisan'izany zao tamin'ny fidinika zay natao hoe nisy olon-dehibe sady nanao ny firesahana atao anatin'izy nefa nailika tamin'ity anisan'izany miala tsy manona ny anarana Ranjeva Raymond miala tsy manona an'izay anaran'izay satria anisan'ny tao anatiny izy ary tsy niala tao anatin'izay hoe inona zany ny antony hoe zay tsy mitovy hevitra ve sa zay mieritreritra ny hoe ny atsika mantsy ny to andrea tsy lavergaeta rehefa mifanohatra amin'le hevitra ataon'le mpitondra dia mpanohatra io le tsy mampandroso atsika eto Madagasikara io dia zany zavatra rehetrarehetra zany malasa ny saiko maneeritreritra hoe inona zany satria raha ireo nosy ireo no jerena dia le tsy tadidiko izy teo Joan de Nova izy zay de Europa ary iza le Basasy da India zay atsika ireo aza be dia be mantsy nila le miteny le anarany arany ohatra ny hafahafy tsy le anarana hafahafy fa eto manodidina atsika io raha ohatra ve maninona raha zao nosy be eto amintsika iny izy nosy Madagasikara zany raha ireo nosy kely raha ohatra hoe manodidina any amin'ny mazava ny fanambaran'ny Sainte Marie koa anisan'le atsika mazava ny fanambaran'ny filoha comorienne tamin'le fionana filoham-pirenena teto hoe ireo nosy ireo anay aza tsapatsapahana fitsika anie lasa tompony nankatakatiny le tompo-tanàna matsaka rano maloto fa tsy nainana raroatra tamin'ireny fa zavatra azo ambara zany amin'izao fotoana izao eritrereto hoe teo lay olon-dehibe rehetra teto amin'ny tany sy ny firenena anisan'izany ny mpitondra amin'izao fotoana izao reto nefa nijereo inge le anarany tena ohatra ny variana ihany na ary zareo anivon'ny samy anteny mera raha isika ny anteny meran-doolona mba misy fotsy volo amin'ny tany ihany eo mba misy manam-pahaizana ihany eo mba misy mahay ny tantara-pirenena ihany eo ary mahafantatra tanteraka ny fizotran'izany nosy zany ny olona zay nieritreretintsika fa tamin'ny 777 ngamba vao mbola tsy adola-tsyany to izy tamin'izany fotoana izany zao nefa izy misolo tena Andrianarivo afatra ohatra ny menatra sy manongo tena hoe ino ny loolona andeha ho any ao anatin'izay ohatra tena tsy haiko ohatra nytady voany tandomerina mihitsy ny mahita le hoe ino ny mahita an'ireo olona eny anivon'ny SGP hoe mitsangam-bolo mihitsy zay fantatro tanteraka aloha tsy toloha ao izy ao hoe izy ny magistrat izy ny mpailalana ore olona aloha raha ngamba olona tena nahafantatra sy niady mafy an'ity nosy ity efa fantatritsika tamin'ny andron'ny amiraly mbola misy velona eo mbola mahafantatra ary nahafantatra ny tahirikevitra tao anatintsika dingana goavana navita dingana lehibe tamin'izany fotoana izany ary mbola metrahan'izy ireo tamin'ny fionana teto amin'ny tsika teto Madagasikara ny malalay finosana tamin'ilay fionana dia tsika ny miteny janony any aloha raha ngahy fa tena tsy aloha raha ngahy fa raha azo ara ny diza ary ny andeha ho any tsy le any an'le izy ny andeha ho any anie fa le famaritana aloha le atsika ny olona zany raha maharitra foana hoe dia raha pitso ravaka pitso koa dia telo le olona nosy be koa zany anay Sainte Marie koa anay dia alainy amin'izay ny tendrony anay koa zany antsiranana mila vola
de gossereuse io de alainy tsikelikely de lasa Madagasikara de inona ataotsika teotsika tsy niadiko de rehefa lasany daholo de zay hoe voya tsisy ninina tsony ny zao nge zao zavatra hita sy tsapa andriatsy lavergaetan efatra Andrianarivo ny hoe ny eto tanàna arany eto ampivoatany araisitsika zany eto amitsika zao hoe firaisana fahenina eto boriboritany fahenina misa enina misy boriboritany misa enina eto ambamaso tsy hita atao vatan'orona arany halain'ny olona ny tany misy 4 hektara eto de mangina sy mijery fotsiny ny tompon'andraikitra satria inona ny antony io le averimberiko eto amin'ity onjam-peo ty foana hoe raha vo misy olona ao anatin'ny fitondrany io amperinasa tafaroboko ao sy tafajabaka ao an'le bizina miliara tsy misokatra mihitsy ny fanadiadina io fa raha vo tsy misy olon-jareo satria bizina mandeha io de atao ny fanadiadina ao anatin'io ajanony inona ra ny nanajanonana tamin'ny andron'ny Ravalomanana Marika la Idao Corporation hoe tapitra midiny daholo ny tany makatsy makaroa de farany izy voadaka teo amin'ny toerany de tena very eto tsika raha tsy ohatran'ny any amin'ny firenena marokana de mikisaka de lasa olibina lasa tsy adisa bebana tsy zay tsika fa tsika raha vo mikisaka anaty ranomasina lanin'inona antsika sy tsika tsy le tsentsony le ten'ny tanora hoe voay tsisy voay any tonga de antsantsa ny zavatra misy zany ao anatin'izay no hoe aiza ho aiza ny fametrahana azy ity eto Madagasikara so ndray de misy teny hoe nareo kosa ranga tena be fialonana tsy misy fialonana fa alay vo ny le anatintsika ara-pieritetany hoe le ao anatin'ilay taona sy le traikefa hoentin'ireo olon'ireo ve ananany aloha zay iny tiako resahany be de be mantsy nefa manoratra tao anatin'ny tambajotra tseraseraka ato sady tsy be fialonana mihitsy maro jaona raha tiny andriatsy lavergaetan efatra Andrianarivo fa mametraka hoe jereo tsara le fahaiza manao sy ny fomba firesaka tam'izany le olona le natsaratra zao remoranjeva nampitaina ve tam'reto olona solo tena tsika any reto le tsokevitra tao anatintsika ala-pieritetany sa reto de mandeha jonjorompona ohatran'le roplanina tsy misy jiro zany any malasa saina manetra sady hitondran'ny hoe fahaiza manao de rehefa verina vany de ozy ny olona inona moa zany le zao nge andriatsy lavergaeta rehefa ivoahana tsy mampanina fa ny zavatra leandry jereo nge izy fivoahana nataon'ny mpitondra ankehitriny inona zao ny zavatra tanteraka teto amitsika mitrosa de dimbiasa nletreto hoe nefa le fivoahana matetika le fivoahana nefa ny tena mafonja mihitsy ary io nareo azagaga efa azavaiko eto foana rehefa mivoaka ny mpitondra tsy izy rery mivata tena mandeha any fa misy délégation mafonja be ao eo amin'ny 10 heures zareo tadio fa izy mandeha io tsy mandeha botsiko raha tsy olona tsy carburant olona kérosène ampiasaina amin'io andehana amin'ny bojo eo na de fantatra raha ny tompon'ilay fiaramanidina fa io de reo olon'ireo de mandeha ny ao anatin'ireo olon'ireo de tsotra ny anaky telo amin'ireo ihany rehefa le mipetraka le mpitondra ny ao ny akaviana sy akavana sy ao arinany fa ny akamaroan'zay le manao selfie de le mandeha manao metseny manararoatra hoe aloha izy aloha ivory mijerijery tany de zay de firy andro mola izy roa andro any tsy manina raha mba prolongena mba atao lavalava raha nga mandeha aloha de taraiky misy ny sasany ary tena zay mihitsiny efa mandeha mialoha de vo tonga any lay mpitondra de matao ny fivirina ny droany sy rapitso ohatra de le mpitondra tonga de nyrivany mody zareo mbola afaka roa andro vo mody satria mbola hainao ihany rehefa nytonga avany de jereo tsara ny entana hoentiny zay tsy mialina mihitsiny anareo reny nareo zao ny eo amin'ny fitondrana fa zay de tena sary-piaro ny adidinay de miteny ny amin'ny hoe aza vao amin'ny vahoaka malagasy ny hoe manana fahaiza manao entina mandresy lahatra ve an'ireo olona zay ifanatrika amin'ny reto olona ireto sady le olona mpanao ohatranareo reto le olona reto ne tena le mpanao merci président sy oui président de any koa izy mbola anao an'izay satria le foloany folony any hoe merci ranga président de d'accord de zay zany de inona le rehefa tonga enina reo de manaova fanambarana ohatran'ireny ataon'ny tafika mandray fahefany reny hoe fanambarana izay solotena misy enina mena da izy teo misy olotena tamin'ny fianana ohatran'izao sy ohatran'izao tariananina de zao ny zavatra tinapaka tao ampafantaro
savy de tsy maintsy mandala aloha any amin'ilay mpitondra so de matahotra no voadaky eo amin'ilay toerana jereo daholo reo olon'ireo fa ny zavatra misy ao anatin'le izy andea tsy laverygaetan mahalasa saina maneritreritra foana ny amin'ny ataon'ny mpitondra ho amin'ny ankehitriny satria tsy arakarak'ilay no eritreretina zay hoe reto no angady matapakahatra sy mahefy eo anatin'le izy za zao mahita n'le mialatsiny na mana olona tsara tena namako izy ary tena fampinana amin'ny matasy mazaka hatramin'izay hatramin'izao fa tena makasary izy eo an'le globe be manao ragaza atao efa nasikihana ho anao io aloha de reo aza miteny foana hoe rahajaony na mahivava tsy mahivava mihitsy nefa nampiasai ny vavy io men'Andriamanitra na de nitenenana io sy ny misakafo zay ihany mandeha amin'io fa ny ankoatran'izay zavatra hafa de ny zavatra misy zany le ao anatin'lay raha ohatra ka ao anatin'lay fivorinana reo ao anatin'lay fivorinana koa moanareo tsy afaka akasary fa manararoatra zany hoe ty ivelany hoe anisany zay ny ila izy andrea tsy laverygaetan andrianarivo avatra mahita zareo rehefa le any hoe izahay any amenona diplôma io anisan'lay nitondra ny adevitra amin'ny fidirana n'lay nosy telo oetgaetandrea tsy lave lasatra mahatsikaiky ty resaka androany ty eka zay mihitsy ny tiako amafisina marjona satria any mbola tsy niaraba moa zany fa so de tonga tsy namany miarahaba eo miarabatsika rehetrarehetra zay manaraka nyfandarana aloha amin'ny telatsinainy ity marina avokoa zany voalaza izany miaraba manokana ihany koa ny afatra martial technician mampita amitsika ny fandarana ary eto de mirasoa averiko ny ombako manana ny firaritsony no ataon'ny marjona teo ho an'ireo zandry zanaka misy ihany koa ny ray aman-dreny satria de efa nany CPE ary misy efa ray aman-dreny mbola miroso amin'izany miarabatsika ary mirary soantsika atafita somatsara izany ataontsika hoe fanadina-panjakana faharoa izany BPC izany inona fa ho tsara mivokatra satria de mba efa samy niezaka mba niezaka ny mpampianatra sy ireo mpianatra tao anatin'izay fotoana maromaro zay ny tiana ho amarina aloha de izay ary eo zany mampametra-panotaninan'ny olona hoe ahoana ny mety ho vokatra amin'ity délégationna alefa ny ivelany ity satria araky ny voalaza marjona teo hoe efa nisy olona ny atao efa nanana n'zany ataontsika hoe finiavana nametrahan'ny filoha amiral de dirateraka teo aloha ny fahatokisany hoe ianao mandray an-tanana anyity négociation ataontsika hoe fifampiresahana itya amin'ilay famerenana fametrahana voalohany indrindra aloha izany ataontsika hoe fiandriana-pirenena izany fiandriana-pirenena zany amin'ny akapobeany de zavatra araky ny fiteniny teny frantsay lay hoe ny souveraineté de tsy zaraina izy io ary ataontsika hoe exclusive manokana ho an'ilay firenena ihany koa izy io ary feno tanteraka plaine sy entière zany le atao hoe souveraineté efa zany no nirosona tamin'izany fotoana zany tamin'ny inona moa ty lay navoakany ONU hoe ireo nosy malagasy ireo de takina aloha izay fiandriana-pirenena zay voalohany indrindra ny aorinan'izay vao tena hoe miroso am'izay dinika hafa tokony ho atao eo anatrehan'izay rehetrarehetra zay ny souveraineté izay zany tena zava-dehibe ao anatin'ny ty ataontsika hoe fitakina ity nosy malagasy ity de indrindra mampametraka amin'ny fanontaniana hoe havita an'izay iraka nampanaovina azy zay ve ireto délégation natolotry ny mpitondra fanjakana hiatrika an'izany ataontsika hoe adevitra zany izany ataontsika hoe fivorinina vao mera iombonana any Paris manomboka androany zay manomboka androany matsy izy io ny hevitry ny olona zany raha hitatsika sy ny sitra sy ny sisany de raha ny fahitana tsy hoe mpaminany akory fa raha ny fahitana aloha ireto délégation ireto de mazava ho azy fa tsy hitaky an'izany ataontsika hoe nosy malagasy izany tsony fa mety anaiky nylay ataontsika hoe fanambatambazana maity ataon'ny la Frantsa eo ary zay ny tena olana ao anatin'ity mila olona samy joro am'izany ataontsika hoe fiandriana-pirenena mitaky an'izany fiandriana-pirenena zany
efa manana an'izany ve ireto délégationna ireto izay expérience ananany aloha tsy de mbola fantatra fa ny olona ihany koa nefa fantatra hoe ireto ny mba efa tena manam-pahaizana manokana momba n'zany raha tsy resaky tsika fa zany ataotsika hoe diplomatie zany sy fifandraisana sy ny fifandraisana iraisam-pirenena misy olona efa manana an'zany traikefa izany a efa nisehatra tao anatin'izany efa nahitana vokatra ihany koa tao anatin'izany satria araky ny fiteniny Marjona teo hoe raha amin'izao fitondrana izao satria ireo de mpomba fitondrana ekipa amin'ny fitondrana avokoa reo a izay tsy nitovy hevitra zany tao anatiny a de fanahinenana ilika raha izay fivoahana resaka diplomasia sy fifandraisana raisam-pirenena natao nyty fitondrana ity zay aloha atreto hatrizay ka hatramin'izao a de tsy haiko hoe iza no afaka miteny hoe inona ny vokatra inona ny zavatsoa nentina zany a ho an'ny firenena malagasy io moa zany misy maneho hevitra ny sasany hoe teknisianina avy amin'ny tontolo iainany reo teknisianina tanety a sy andranomasina ny nalefa teknisianina fa tsy hoe olona hamerina izany ataotsika hoe fiandrianam-pirenena izany a amin'ireo nosy ireo izany hoe io zany mety nahatonga ana amin'ny teny hoe raha izao de tsy ho gagy tsika fa tsy maintsy any am'le resaka cogestion ihany no iresahan'ireo ary inona fa hitongilana any am'izay fiaraha-mitantan'izay a ny fomba fijeriny reto délégation reto ary zay ny tena mampametra-panontaniana hoe manana an'izay fahavononana ametraka ao ambony a izany fiandrianam-pirenena izany ve a ny mpitondra malagasy amin'izao fotoana izao ny mpitondra ny firenetsika raha jerena ihany koa lay fanambarana moa zany izay navoakany maromaro ny fananao fanambarana mahakasika an'izy io a naneo ny heviny a mahakasika an'ity hoe vaomera iombonana frantsay malagasy any Paris ity ho amin'ny fitakina ny famerenana n'izay fiandrianam-pirenena zay ary zay mantsy ny tena tokony apetraka voalohany aloha de eo am'izay le hoe famerenana zay fiandrianam-pirenena zay mantsy lay mitaky an'lay hoe famerenana manontolo amin'ny Madagasikara ireo nosy ireo izay zany ny tena tokony irosoana aloha izay vao ataotsika hoe miditra amina négociation hafa aorinan'izay satria izay fametrahana ny fiandrianam-pirenen'ny malagasy izay a no midika fa i Madagasikara no tompon'ireo nosy ireo a de i Madagasikara no mandray fapetra sy ataotsika hoe tompo-kevitra am'izay a am'izay mety a ho fahafahana mitrandraka na fahafahana miexploiter an'ireo nosy ireo a aorinan'izay raha ny matoa-kevitra avy amin'ny ray aman-dreny ao avy sehatry ny ray aman-dreny moa zany na ny sera efa nataotsika nampitaitsika tamin'ny fampalalama avao zany a araky ny lalàna manan-kery ozy zareo mifamatotra amin'ilay ataotsika hoe lalàna ny tapahan'ny firenena mikambana tamin'ny taona 7 a sy 7 momba ireo nosy misy atelo malagasy ireo de hoe mila mazava aloha ny lalàna fanapahan'ny firenena mikambana izay efa nitenenitsika tamin'le teo niteneniko teo hoe tamin'ny 7 efa nazava ilay izy tao amin'ny 3491 a tamin'io lalàna io a laharana zany a fa any Madagasikara madiodio a tsy fampizarana ireo nosy ireo le nosy telo moa zany le resantsika teo a io any Denova Europa sy Bazasta India ireo nosy telo ireo zany hoe mifamatotra amin'ny Madagasikara ireo fa tsy hoe akory a nosy a miahaka arak'ilay fomba fiteny ary zay moa no nanovana ilay fomba fiteny azy tany aloha matsy zany le hoe nosy miahaka Îles Éparses fa taty aorina mifamatotra ary hita fa mifandray amin'ny Madagasikara reo a de zay no antony nilazana azy ny antsona an'ireo a hoe nosy malagasy izay mifamatotra amin'ny malagasy zay ihany koa izany hoe tsy misy miparitaka zany izy io fa mifamatotra tanteraka araky ny voalazako teo a mifamatotra ny Madagasikara zany eto zany de misitona sainy rehetra efa niteneniko teo a misitona ny saitsika rehetra hoe manomboka zao zany a efa niresaka moa isika fa manomboka zao zany ny tsara horesahana de hoe tsy Îles Éparses ny tsara horesahantsika fa nosy malagasy efa ela no nresahana an'izany a fa tsara ihany koa no mampatsiahy an'izany a ho tsika rehetrarehetra ny lalàna fanapahana nataony ONU tamin'izany 7 zany ihany koa raha ny nresahako teo a
de mampiariary a fa tsy fiandrianam-pizakana no foronina sy ny rafeti-potsiny akory a i Madagasikara fa zony ary manana ny zony a amin'ireo nosy ireo. Izany hoe tsy tokony ho isika tompony indray zany a no mangataka atiny a amin'ireo nosy malagasy ireo. De mbola miverina etany ny fanontaniana hoe anahoana ny vokatry reto délégation na mafonja izay nalefa ny mpitondra fanjakana malagasy a hisolo tena ny vahoaka malagasy iray manontolo a hiatrika an'ilay fampitiniana androany ireto. De io moa zany de mametraka fanontaniantsika hoe anahoana izay, inona no ataotsika hoe vokatsoa zay no andrandraina, inona ny vokatra hoentiny a ireto délégation reto a raha miresaka sika am'ilay hoe famerenana voalohany indrindra averiko foana famerenana aloha voalohany indrindra izany ataotsika hoe fiandrianam-pirenena izany. Io mantsy zany de ny raha zay fiandrianam-pirenena sy ny mahamalagasy ny malagasy zay no resahatsika tsy tokony anaovana tsinotsinona ary tsy azo anaovana tandrevaka zany, tsy afaka amelan'ny hafa mbola hiady hevitra ihany koa sika ao anatin'ilay izy momba an'ilay hoe fiandrianam-pizakana la hoe congestion zany. Fa raha ny tokony ho izy zany a manizingiziny sika ary mametraka mampatsiahy an'ity ataotsika hoe lalàna fanapahana tamin'ny hoe tamin'ny 7 reto a manizingizina an'izany sika hoe mifamatotra amin'ny malagasy ireo nosy ireo any Madagasikara ireo nosy ireo. De io moa zany de mipetraka le hoe tsy azo ekena lavina marindrano zany eo anatrehan'izay a ny hevitra amin'ilay hoe fiaraha-mitantana manana ny herijika izay mifanontaniana mipetraka hoe manana ny herijika afaka hiimpose na ataotsika hoe hitazona an'izay hatramin'ny farany ve i Madagasikara, manana fahavononana sy fahasahina ihany koa hiroso amin'izay ve a ireto a délégation nalefa ireto. Iny le araka ny resantsika teo hoe manana na isika eto hoe olona mahay diplomasia iraisam-pirenena, olona efa manana traikefa amin'izany a, olona manana ny ataotsika hoe fahaiza manao amin'izany fifandraisana iraisam-pirenena zany a, maninony reny a no najanona natsahatra re moa misy mpikambana anankiroa zany no natsahatra tam'le teo a. So de lasany hoe manao retour d'âge io de zay le olana zany hoe raha lay fanehoan-kevitry ny olona zany de hoe efa mazava lay hoe congestion nefa tsy izay no ilaina ao anatin'ity ataotsika hoe fitakiana ny nosy malagasy reto a fa ny fitakiany malagasy ny zony araky nefa voalazako teo fa tsy ilze parsa akory reo tsy hoe nosy miahaka akory reo fa nosy a mifandray a amin'ny Madagasikara. De andrasatsika no mety ho vokatry zay aorin'izay satria ireo zany ny eo de raha ny amanokana aloha ambanimbany ihany ny fanantenana hoe isy zavatra lehibe a ivoaka avy amin'reto délégation ireto toy izatsika ihany